La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tato anatin'ny faritra Lamanga avokoa ireo olona enina namony eny vokatry ny coronavirus araka ny fampitam-baovao tamin'ity androany ity. Miisa 107 ihany koa ireo tranga vaovao. Nanamafy ny anjara ndraikitry amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Namafisin'ireo tompona ndraikitra tamin'izany fa ny ministera no manome tolo-kevitra eo amin'ny nivon'ny gouvernement ary ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiminisitra ny tompony teny farany. Mizotra araka ny tokony hisy ny fanamboaran-dalana rokada varotra Atsinanana sy Atsinanana, mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary RN7. 700 isanjato ny asa no vita amin'izao fotoana izao ary efa mandeha ny fandrakofana tarany lalana. Ramatoa iray tompona ndraiky mpanjakana ao Ambositra no nisoloky chèque mitetina 12 miliara ariary ary mampiasa ny anaran'ny vadin'ny filoham-pirenena. Eo anivon'ny pôle anti-corruption ankehitriny raha andrasana ny valin'ny fitsarana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mialamila iray avy amin'ny premier RHP any Frantsa no mady vokatry ny fifandonana tamin'ny vondro tafika mpampororo tao Mali Omaly. Teratany malagasy io miaramila maty io ary mialamila roa hafa ihany koa naratra mafy. Nandindindreo avetrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tato anatin'ny faritra Lamanga avokoa ireo olona enina namony eny vokatry ny coronavirus araka ny fampitam-baovao tamin'ity androany ity. Miisa 107 ihany koa ireo tranga vaovao. Tinara tsy mandresy. Nandavo olona enina indray nivalana aretina coronavirus androany. Raha ny fanazavana nentin'ny profesora Volotina Anta, mpitondra teny eo anivon'ny CCO Ivato, teto Analamanga avokoa izy enina namony ain'ireo. Misy indray ny lavin'ity fanaretina Covid-19 ity teto amintsika, misa enina izy ireo, 4 notsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Raseta Befilatanana, ray notsaboana tao amin'ny hôpital Joseph Ravongandrena Vala ary indray teny amin'ny hôpital ny Fenoarivo. Mifanindra andalana tanteraka amin'ny fitombon'ny isan'ireo tranga vaovao, ny isan'ireo sitrana Soamajary, araka ny taremarika ofisialy avy amin'ny ivitoeram-pibaikona momba ny Covid-19. Dia ny forme grave dia ny ampy anankitelo. Ny isan'ireo sitrana Soamatsara kosa dia 270 ary ny isan'ireo tranga vaovao nahitana tsimokaretina coronavirus taorian'ny fitiliana izay natao dia misa 107. Hatreto, mbola ny faritra Analamanga no ahitana tranga voamarina fa coronavirus betsaka indrindra, tsikatra ihany koa ny fitombon'ireo tranga any amin'ny faritra Boeny. Nanamafy ny anjara ndraikiny amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ny Ministeran'ny Fahasalamana. Namafisin'ireo tompona ndraikitra tamin'ny zany ihany koa fa ny ministera no manome tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernement ary ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiminisitra no tompony teny farany. Michel Aranato zao. Ankoatra ny fanomezana tolo-kevitra mizara roa mazava ny anjara asan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny fiadiana amin'ny fipariahana ny valanaretina coronavirus raha ny fanazavana. Ireo paikady atao dia mizara roa mazava tsara. Fanamafisana ny fisorohana ny aretina, prévention. Fanatsarana ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimokaretina na aiahina mitondra ny tsimokaretina nefa marary, izany hoe ny prise en charge. Amin'ny mahatompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy dia ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosikevitra hiatrehana ny ady amin'ny valanaretina eo anatrehan'ny gouvernement sy ny filohan'ny Repoblika. Diniana iarahana amin'ny antsehatra rehetra ireo sosikevitra ireo ary iarahana mitady ihany koa ny fanatsarana izany. Manome tolo-kevitra ny ministera
fa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre no mandray ny fanapahan-kevitra farany. Taorian'ny famohan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny lisitra amin'ny fitaovana sy ny fanafody ilaina entina miady amin'ny fiparian'ny valanaretina COVID-19 izay niteraka resabe. Nanamafy io maraina io ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Ahmad fa mitohy ny ady atao amin'ny fiparian'ny valanaretina COVID-19. Voabolava lala miamby antsika amin'ity ady coronavirus ity. Raha manjay andraikitra tsiratsiray avy araky ary magnaraky tsara mifepetra fiarovana fitsaboana ny COVID-19. Ministère ny fahasalamam-bahoaka amin'ny niveau aty central zany aty any amin'ny région, any amin'ny district, commune sy ny fokontany dia miezaka mandray ny andraikitra identifiazy araky ny tomady ny filohampirenena sy ny gouvernement. Nanatanteraka valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io maraina io ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay tarihan'ny ministra professeur Ahmad. Voalaza nandritra izany ihany koa fa mitohy manaraka ny ady atao amin'ny valanaretina ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana, vokatry ny fiarah-miasa ny ministera sy ireo mpiantsehatra rehetra. Nanolotra vola 370 tapitrisa euro ho an'ireo firenena misa efatra aty Afrika ny ibady hiatrehana ny valanaretina coronavirus sy hiatrehana ihany koa ny voka-dratsiny izany eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy sosialy. 475 tapitrisa euro no an'ny Madagasikara izay vola averina avokoa. Gaetan Andriatsilavo. Manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus nankatoavin'ny filan-kevitry ny ibady na ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana ny alarobia 12 jolay lasa teo ny fampindramam-bola ho an'ny firenena telo aty Afrika ka isan'izany ny Madagasikara. Vola hatrany amin'ny 13,430 tapitrisa euro ho an'ny Malawi, Mozambique, Madagasikara ary Sao Tome. Vola averina sy fanomezana hiatrehana ny ady atao amin'ny COVID-19 io vola io ary hiatrehana ny voka-dratsy ateraky ny valanaretina eo amin'ny lafiny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka. Mitetina 4,350 tapitrisa euro ny an'ny Malawi ka ny 12,1 tapitrisa euro trosaina ary ny 12,150 tapitrisa euro fanomezana. Ny 4,350 tapitrisa euro ho an'ny Madagasikara vola indramina avokoa. Ny 4,350 tapitrisa euro ihany koa ho an'ny Mozambique ka ny 12,270 tapitrisa euro fanomezana ary ny 12,270 tapitrisa euro vola averina. Mitetina 4,20 tapitrisa euro kosa ho an'ny Sao Tome izay fanomezana avokoa. Teboka telo lehibe no atao lara-pahamehana amin'ny fiatrehanan'ny coronavirus. Ny fiarovana ny fahafahana mamokatra manoloana ny valanaretina, ny fanamafisana ny fahafahana mamaly eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, eo ihany koa ny fiarovana ara-tsosialy sy ny fanatsarana ny toe-karena ary ny fitandrovana ny asa. Raha ny tarehimarika navoaka ny OMS ny 12 jolay lasa teo, miisa 3,730 ny tranga coronavirus teto Madagasikara. Miisa 7,704 ny an'ny Malawi, 9,290 ny an'ny Mozambique, 9,770 ny an'ny Sao Tome. Tsy maintsy manao fitiliana COVID-19 avokoa ny mpandeha avy amin'ny firenena 40 izay hiditra any Frantsa araky ny fanambarana ataon'ny Premier Ministre frantsay tamin'ity androany ity. Tafiditra ao anatin'ny izany Madagasikara, ao anatin'izany ihany koa États-Unis, Turquie, Inde, Israël, Afrique du Sud sy ny maro hafa. Fitiliana latsaky ny 270 ora no atao, atokamonina kosa ireo voambarina fa tratran'ny valanaretina. Nanozatsika ny vaovao kosa indray dia nitohy hatrany ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana na eo aza ny fisian'ny valanaretina coronavirus ho an'ny Agence Française de Développement eto Madagasikara. Raha nambaran'ny talian'ny AFD teo aloha totosa tamin'ity androany koa ny fanolorana officier de l'ordre national ho azy. Abraham Randriamana. Tetikasa maro tamin'ny sehatra samihafa no vita teto Madagasikara vokatry ny fiarah-miasany teo anivon'ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny fitondram-panjakana malagasy. Na eo aza ny valanaretina coronavirus. Tsy nanakana ny fanatanterahana ireo tetikasa tamin'ny faritra maro teto Madagasikara izany raha nambaran'ny talen'ny AFD teo aloha Jérôme Bertrand Hardy. Les travaux de la rocade ou les travaux des projets La Lanquelle
Mitohy hatrany ireo tetikasa vatsiny Agence Française de Développement toy ny fanamboarana ny rokady sy ireo lalankely na dia somary miadam-pandeha aza izany noho ny tsy fahafahana miasa ao aorian'ny 12 ora atoandro. Sahala amin'izany ihany koa ireo tetikasa izay eo andalam-panatanterahana ny Fianarantsoa na izany aza misy ihany ireo sehatra izay tena tsy maintsy niantana toy ny fampianarana sy ny fanofanana maro samihafa. Manantena izahay fa izotra tsara ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo vatany vao afaka ity valanaretina Covid-19 ity. Reprendre ces activités de plus belle et rattraper le temps perdu. Ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Hajo Andriana Enarvelo no nanolotra ny mari-pankasitrahana officier de l'ordre national ho an'ny italian'ny AFD2 aloha ho fankasitrahana azy tamin'ny asa vitany teto Madagasikara. Nanotona izany fotoana izany ihany koa ny ministra ny fitantanam-bola sy ny masoivon'ny Frantsa eto Madagasikara. Nous sommes heureux d'avoir pu Faly dia faly izahay niara-niasa taminao ary tena mankasitraka ireo ezaka vitanao amin'ny firenena malagasy. Enganie tsara hatrany ny fifandraisana eo amin'ny AFD sy ny La France ary Madagasikara mba hanana ny firenentsika ho avy mamiratra. Par rapport à l'avenir de ce pays. Raha ivina ny taona 2024 no voatendry ho talen'ny AFD teto Madagasikara i Andriamatoa Jérôme Bertrand Hardy. Mizotra araky ny tokony ho izy ny fanamboaran-dalana rokady avaratra Tsinanana sy Antsinanana izay mampifandray ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo, fahaefatra ary fahafito. Efa manodidina ny 700 isan-jato ny asa vita amin'izao fotoana izao ary efa mandeha ny fandrakofana tarany lalana miantarandrianay. Tahaka izao no hita amin'ny fanamboarana ny lalana mirefy 7.4 kilometatra rokady avaratra Tsinanana sy Antsinanana mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary RN7. Mahery ny 720 isan-jato ny asa no vita ankehitriny. Isan'ny dingana vita tanteraka amin'izany ny fanotofana tany ho an'ny rokady Antsinanana sy avaratra Tsinanana rehetra sy fametrahana ny couche fondation ary famitana tetezana roa eo am-Pasibe sy Soamanandrariny. Miditra amin'ny fandrakofana tarana goudron kosa ny orinasa ankehitriny. Ny stady misy antsika amin'izao fotoana zany zavatra misy antsika amin'izao fotoana raha ny firafitry ny lalana amin'ny ankapobeny dia ny couche de fondation itsika dia ny vatokely na ny GNT izay hitantsika io ny ateviny 30 cm ary eo ambonin'izay dia misy ny couche de base grave bitume ndray iny misy 12 cm ary ny farany ny couche de roulement ny amin'ny BBS dia misy 9 cm. Zay zany mandrafitra ny firafitry ity lalana amin'ny rokady ity. Ny zavatra misy antsika amin'izao fotoana izao zany dia efa tonga amin'ny fanombohana ny couche de base tsika amin'ilay grave bitume. Zay zao tazantsika mandeha zao zany efa vita ny couche de fondation zany iny amin'ny vatokely efa tazantsika iny ihany koa ka eo panomboana mihitsy tsika zao ny couche de base ana grave bitume zany hoe fandrakofana tara sady an'ity lalana ity mbola misy ny piste cyclable eo amin'ny 2 mètres eo izy dia mbola misy ihany koa ny bande verte moa ny ilazana azy mbola misy 1,50 m eo ihany koa zany. Misy ihany koa ireo arrêt de bus mahatratra eo amin'ny 20 nisany amin'ilay tronçon rehetra zany. Faraparan'ny volana aprily, 2024 no vinavinaina ho vita tanteraka ny asa, saingy mety hemitra izany miankina amin'ny fivoaran'ny Covid-19 sy ny fepetra mifanaraka amin'izay. Anatin'ny fanajana ny fepetra, hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina ankilan'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Dia tena miezaka mihitsy zany eo amin'ny fanatanterahana izany satria ny entreprise dia nanolotra ny fepetra rehetra. Eo ny zavatra efa navoakan'ny fanjakana makasika ny fepetra ara-pahasalamana rehetra tofoarahana. Dia tsy andaniny koa amin'ny fanatanterahana ny asa ny entreprise dia nanolotra ihany koa amin'ny tetikasa tahaka itony zany ny fepetra rehetra raisiny amin'ny fanatanjahazony manatanteraka ny asa. Zay efa no amarin'ny mpanara-maso ny asa sy ny agence routière ihany koa zany zavatra rehetrarehetra any dia miezaka fatratra ary zay mampatonga ny hoe au ralenti ihany tsika zao no zany zavatra rehetrarehetra zany nefa naizana tsara moa ny fanatanterahana ny fametrahana nyity tara ity dia tsy dia tena voakasika zay satria amin'izao tsika miresaka zao dia mavita eo amin'ny 400 mètres linéaire amin'ny bandilany iny zany ny entreprise amin'izao tsika miresaka zao. Raha mandeha ny zavatra rehetra ohatra dia amin'ny herinandro dia efa tokony vita milany dia mivadika amin'ny ilany indray izy.
tsy aivina mpiara-miombona antoka maro no namaty sy vola ity tetikasa ity, isan'izany ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement izay namaty sy 7 tapitrisa euro, ny AFD na ny Agence Française de Développement namaty sy 4 tapitrisa euro, vondrona Europeana namaty sy 5 tapitrisa euro ary ny avy amin'ny fanjakana malagasy ny 5 tapitrisa euro. Nivoaka omaly ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ny famolavolala ny plan d'urbanisme directeur ho an'ireo mivoatra Mbalavao faritra Otmatsiatra. Ny Organisation internationale pour les migrations no manohana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa favety amin'ny fanatanterahana ny tetikasa miantarandriana. Isan'ireo firenena telo isantarana ny tetikasa intégration de la migration dans les politiques de coopération internationale et de développement i Madagascar. Tafiditra amin'izay ny fametrahana ny budina ny plan d'urbanisme directeur entina indrindrana ny fanajariana ny tanàna. Ankoatra ny faritra Analamanga, isitraka io ihany koa ny faritra Otmatsiatra. Nivoaka omaly ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ny famolavolana ny budi izay hositrahan'ny commune Renivohitra Mbalavao. Ny Organisation internationale pour les migrations amin'ny alalan'ny tetikasa MMICD no manohana ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ny fanatanterahana izany. Tsy aivina, zava-dehibe ho fandrindrana ny fanajariana ny tanàna sy entina hamahana ny olana miatra amin'ny Renivohitra ny budi. Taorina ny famoahany teo anivon'ny ministeran'ny industrie ny vidin'ny lavanilina farany ambany ho an'ny topamokarana 20 sy 20 namoaka fanambarana mahakasika izay ny collectif des exportateurs de vanille de Madagascar. Tsy nakana ny hevitry ny mpandraraha lavanilina ny famaritana ny vidin'ny farany ambany na ny prix de référence tamin'ity topamokarana ity. Izay raha fehezina ny votoatin'ny fanambarana nataon'ny collectif des exportateurs de vanille de Madagascar. Mifanohitra amin'ny zava-misy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny namaritana ny kilao $10,000 ary hamoniny sy ampiarina amin'ny ankapobeny. Mety ho maro ny vokatra tsy voavarotra ara-potoana toy ny tranga tamin'ny taom-pamokarana farany teo noho io vidiny tsy araky ny tokony ho izy io raha ny fampitamba avao. Efa manomboka tazana eny fotony ny fiantraikan'izany. Tsy misy hatreto ny fifanarahana sy ny famatsim-bola azon'ny mpandraraha lavanilina mandritra ny fisokafan'ny taom-pamokarana. Manahirana ihany koa ny findramam-bola eny anivon'ny banky isan-tokony. Araky ny efa notaterina teto amin'ny fampalalamba avao ankilany, ny hena $10 io prix de référence io raha oharina tamin'ny taondasa. Izany hoe, raha $13 ny kilao ny taom-pamokarana 7,23 nidina ho $10,000 izany araky ny tapaka farany teo. Namafisan'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety ny 20 Jolay lasa teo, fa nijerena ny fivoaran'ny tsena iraisam-pirenena ny namaritana io vidin'ny farany ambany io. Ho tanterina eto amin'ny fampalalamba vao hatrany ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika izay. Nanolotra test TDR ho an'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo ny orinasa Star tamin'ity androany ity. Fanampiana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny ady ho amin'ny valinaretina coronavirus raha ny fanazavana azy io na saina. Mitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Star sy ny commune Antananarivo Renivohitra. Androany nanolotra test TDR misy 510 ahafana mitily ireo mpiasa eo anivon'ny commune ny orinasa Star. Nandray izany ny ben'ny tanàna Naina Andrea Citoyen. Eny nanatrikitsika izany androany ny fanomezan'ny orinasa Star test dépistage 510 ho an'ny commune Antananarivo Renivohitra. Isaorana ry zareo moa efa nanampy foana tamin'ny fanampiana tamin'ny tsy manan-kialofana sy ny akany misy an'zareo. Fa ny tamin'ity zany tena ilaina dia anaovana ny test ampiasan'ny commune izay mifanerasera isan'andro na manadio ny tanàna, na manadio ny tsena, na mitantana ny tsena sy ny sisa, na fifamevoizana. Ka ilaina foana nanaovana ny test amin'ny mpiara-miasa eto amin'ny commune mba ahafahana mitsabo an'izy ireo raha ohatra ka tratran'ity virus corona ity zareo. Ny tombotsoa amin'ny mpiasa dia mahafantatra hoe positif izy ary afaka maka ny fanafody sy ny tambavy raha ilaina. Ny préventif amin'ny tambavy moa efa atao fa rehefa tena tratra izy samy mahafantatra tsika fa aleo mandray fanafody melo raha ohatra ka positif fa rehefa miandro symptôme izay vao mety hamanirana.
ka izay mahatonga an'izay hoe tena fanampiana tena ilain'ny commune ary tena ilain'ny mpiara-miasan'ny commune. Ho fiaramentana amin'ity ady arahamanana ity no anton'izao fanolorana fitaovam-pitiliana ny valanaretina coronavirus izao. Ho ny tale jeneraly ny orinasa Star nandritra ny fanomezana izany androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Alohan'ny hidirantsika amin'ny pejin'ny dokavatra dia misy nyity teny fisaorana ity izay mivaky toy izao. Ny mpitantana sy ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny hôtel La Villa Verte Ambatomirahavavy dia manolotra fisaorana ny reto manaraka ireto: ny mpiray tanindrazana ny IBOK, ny mpandrindra ny CCO, ny ministère des Affaires étrangères, ny ministère des Transports et de la Météorologie, ny ministère de la Santé publique, ny représentant ny OIM et OIT, ny mpitandro ny filaminana rehetra. Mirary fahasoavana sy fahasalamana ho antsika tsirairay avy. Tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra ary sika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny filan-kevitry ministra Omaly. Eo ihany koa fanaovana désinfection any amin'ny commune Mananjary rehefa febroary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Mahay mandeha ny zanaky dada Sineny. Soa ihany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra surprise ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adinonao no nisafidiny couche tsara ho azy. Ny couche tsara indrindra ianarany mandeha, tsy bakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny couche mety ho an'ny zazamena mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy. Ny couche molle fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay, ny couche molle fixe no mety indrindra ho an'ny zazamena mandeha. Rineny mampiasa ny couche molle fixe. Manitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Venete amin'ny fampalalam-baovao isika. Vary milanja 4,000 alina ataona no afarana. Alefahana ny hevitra mahakasika ny fampidirana sy fanafarana ny entina miady amin'ny valanaretina coronavirus ary ny fanendrena ny gouverneuran'ny faritra Boeny Analanjorofo ary Diana ireo no nivoatra nandritra ny filan-kevitra ministra Omaly Tinaratsy mandresy. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanatotosana ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa 17 ny volana Jolay 2024. Voaresaka nandritra izany, ny daty natanterahana ny dinika politika iarahana amin'ny vondrona Europeanina, andinihana ny fomba fiaraha-miasa izay tokony hametrahana ny tena filàn'ny Madagasikara marina. Daty izay nofaritana ho amin'ny 17 ny volana Aogositra 2024. Eo ihany koa ny fanomezana fanalefahan-ketra manokana ho an'ny fanafarana sy fampidirana ireo entana entina miady amin'ny valanaretina coronavirus.
Misy ihany koa ny fandaniana ny didim-panjakana manome alalana manokana ny fiara-miasa eo amin'ny banque société générale sy ny SPM amin'ny fanafarana varimora 4,2 taona izay mitetina 5,3 tapitrisa dolary mba hamatsiana iny eto toerana. 5,7 dolary ny sandan'izany varimora izany any ivelany raha ny fanazavana. Akoatra izay, nisy ny fanendrena olo-mpanjakana araky ny tolo-kevitra ireo minisitra isan-tokony. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanendrena ireo gouvernoura paritra. Voatendro gouvernoura ny faritra Boeny, Andriatomanga Mokotara, ny dokotera Marcelin Randriamanantena kosa nolomboatendro an'ny faritra Nalanjorofo, ary Daouda Arona Marsik kosa no voatendro gouvernoura ny faritra Diana. Ho fanohanana ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny valinaretina COVID-19 dia nanolotra fitaovana fiarovana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny réseau Aga Khan de développement sy ny vondrona Ismaely. Fanadina. Zava-dehibe manoloana ny ady iraisan'ny rehetra tahaka izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus izao, ny fifanomezan-tanana sy ny fifanampiana. Fitaovana maro samihafa entina ampiasain'ireo mpiasan'ny fahasalamana anatanterahana ny asany no natolotry ny réseau Aga Khan de développement sy ny vondrona Ismaely ho an'ny fitondram-panjakana malagasy teny avoloha androany. Arotava miisa 10 alina, combinaison médicale lavable miisa 10, pelouse jetable miisa 50 visière miisa 10 ary gant miisa 4 alina. Ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no sady lehibe ny CCO eny Ivato no nisolotena ny fitondram-panjakana malagasy nandray izany teny avoloha androany maraina. Tena zavatra ilaina mantsy dia ny fanomezan-tanana toy izao, ny firaisam-po, ny firaisan-tsaina toy izao ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka nizanizy izy io ary isaorana ry zareo atao amin'ny réseau Aga Khan, isaorana son adresse Aga Khan, isaorana zareo rehetra ao amin'ny communauté Ismaely ihany koa izay nanolotra an'ireto fanomezana fa hitantsika teo ireo moa izy io fa ny fanomezan-tanana toy izany ny firaisapo, ny firaisan-tsaina toy izao no entina handresena indrindra ny fandraisan-dray tsiraray no entina handresena an'izany COVID-19 izany izay arety mandoza eran-tany ary izy io resitsika soa tsara izy io rehefa mifanomezan-tanana raha fo miraisaina toy izao isika. Tsy tokony anana ayay amin'ny fitaovana isika fa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana malagasy. Ilay plateforme anankiray, plateforme nationale amin'ny resaka fitantana gestion anti adimban'ny COVID-19 ity dia efa misy indrindra lamina tanteraka azontsika atonina izy ireo, azontsika atsona misy numéro momban'izany mihitsy moa dia ao anatin'izay moa zany no mandrindra ihany koa hoe misy ireo lazaintsika hoe centre de prise en charge reny raha tsy milaza raha tsy ny eto Antananarivo efa misy ny any amin'ny faritra koa mantsy ny eto Antananarivo misy 9 izy ireo dia efa misy daolidolo ny fitaovana misy tsy tokony fahasahiranana firy intsony amin'izao fotoana izao satria izy io anie ity ady amin'ny COVID-19 ity maneran-tany hitantsika tsara mihitsy fa mivoatra isan'andro ny zava-miseho, ny zava-misy androany tsy toy ny ampitso, ny omaly tsy toy ny androany, ny ampitso tsy toy ny rafaka ampitso ka arakaraka ny fitrangan-javatra toy izay zany no andraisantsika ny tokony zavatra sahanina rehetrarehetra manoloana an'izy io na zany na tsy zany efa mipetrapetraka daholo io ny rindra ndamina rehetrarehetra mihitsy. Efa 5 taona izao ny réseau Aga Khan de développement no miasa eto Madagasikara indrindra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana, ny fanjarian-tsakafo, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny maro hafa. Eo anivon'ny CCO nasionaly arak'izany no hitsinjara ireto fitaovana ireto eny anivon'ireo tompo-pahasalamana mandray an-tanana ireo marary ny COVID-19. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny valinaretina coronavirus nahazo fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana na avy eo anivon'ny CHU Mahavoky Atsimbo ao Mahajanga. Ny ministry ny fampianarana ambony no nizara izany tany amin'ny toerana Rifolory. Ankoatra ny fijerena ny fifanomezan-tanana toy ny paikady ary ireo toromarika entina iadina amin'ny valanaretina coronavirus, fitaovana maro samihafa no natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny hôpitaly CHU Mahavoky Atsimo ity toeram-pitsaboana ity izay mandray an-tanana ireo marary ny COVID-19.
noraisina tamin'ny fomba ofisialy teo anivon'ny CHU Mahavoky Atsimo ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana andraisana ireo marary ny Covid-19 anampiana ireo efa misy eo ampelantanana amin'izao fotoana izao. Fitaovana maro samihafa toy ny farafara, tensiomètre sy ny maro hafa. Ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy no nisorotena ny fanjakana Foibe nanolotra ireo fitaovana rehetra ireo. Ka ireto zany misy fanomezana ho fankahirezana ny ekipa sy ny mpitsabo rehetra, ny ekipa amin'ny fahasalamana rehetra, tensiomètre full mba entina hanatsarana hatrany ny fandraisana tanana ny marary. Misy ihany koa fera fipasohana izay ilaindry zareo amin'ny fanaovana stérilisation zany ny fitaovana na ny reny blouse ampiasainy reny mba entina mamono ny microbe sy ahafana ihany koa miaro an'izy ireo dia reto hitantsika atolotra reto. Nataontsika teo ny fitsidiana, misy ihany koa fanomezana avy amin'ny filoham-pirenena fandriana miaraka amin'ny kidoro, ondana, drap izay entina ampitomboana ny fandraisana sy ny toerana andraisana ny marary. Raha ny ainga tamin'ny 5 isa zany teo ny toerana azontsika nandraisana marary hitantsika teo ary amin'izao tsika miteny zao dia 3 amin'ny 70 no toerana ahafana mandray marary raha ny aty amin'ny hôpitaly Manarapenitra fotsiny izany. Mbola misy ihany koa eny Androva moa mandray marary ihany koa. Ankoatra ireo nojerena manokana ihany koa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana fitiliana. Nampikaikaiky amin'ny maro koa teto ny tsy fandehanan'ilay jeune expert izay ataontsika hoe appareil fanaovana testa. Ny arahantsika nahita teo vita ny installation an'izy io ary mandeha tsara ilay izy. Efa nanaovana test izy omaly moa dia nahitana vokatra tamin'ireo enina natao dia nisy 5 pozitiva, ny 2 negativa. Midika zany fa mandeha tsara ilay izy ary efa miasa tsara. Hitantsika teo ireo mpisehatra rehetra izay nanatotosa sy nanatanteraka ary manohy an'izay asan'izay. Ankoatr'izay nitarainany maro ihany koa ny tsy fandehanan'ny radio teto amintsika, nefa io radio io zany dia ahafahana mijery ny avokafoka na mijery amin'ny sary aingana kokoa mahitana hoe tena voan'ny corona marina ilay olona sa tsia. Efa mandeha ihany koa moa ilay izy fa sarotra ny idirantsika rehetrarehetra any anatiny any fa efa voamarina ny tompony andraikitra teo tsy nandeha elaela izy io nanahirana dia efa voamboatra ihany koa ary mbola mitohy hatrany ny fampitomboantsika an'izay toerana ahafahana mandray marary izay. Ka mbola misy eny Androva moa zany ao anatiny fanamboarana tanteraka atsika izao fa rehevatany voavita ampahafantarina antsika vahoaka ihany. Isan'ireo hôpitaly afaka mandray marary ny coronavirus manodidina ny 7 ankehitriny ny CHU Mahavoky Atsimo amin'izao fotoana izao raha toa ka toerana maro samihafa no efa nomanina andraisana ny marary. Manoloana ny fianaky ny valinaretina coronavirus nroso tamin'ny fanaovana désinfection ireo posy sy tuk-tuk ny ao anivon'ny commune Mananjary. Ny any toerana izay efa nahitana cas confirmé iray ka eto Andriatsilava. Ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus niroso tamin'ny famindrana fanafody ireo posy sy tuk-tuk ny ao anivon'ny commune Mananjary. Ny ao Mananjary izay efa ahitana cas confirmé iray amin'izao fotoana. Famindrana fanafody aloha dia mety aminay. Ino ma zany problème fa dia isorana ny selemera nagnano anazy. Entanina zany mba hoisy fizay raha karan'izao mba raha dia mba ila vizity karan'izao mba raha sy idiran'ny valanaretina rasirasy ity. Hotohizana ny hetsika fanarana fanafody tahaka izao hoy ny ben'ny tanàna ary hotohizana ihany koa ny fanentanana sy ny fandraisana fepetra ahafahana mifehy ny fiparitahan'ny valanaretina. Sandraikitry ny mpitondra na ny mpitantana samiriry miady amin'ny tsimokaretina Covid-19 ity fa ady ho an'ny rehetrarehetra. Manoloana an'izay dia manao antoavo ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny tsirairay, ho an'ny isam-pianakaviana mba samy handray ny andraikitra sy ny avidy izay manandrify azy ka anaraka ny toromarika indrindra moa fa ny geste barrière mba ho fisakanana an'izay hoe mpianaka amin'izay tsimokaretina izay. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo an'olo-tanana amin'ny fanadiovana ny tanàna. Tsy manana benina fanarena fako izay any amin'ny 4 kilometatra miala ny tanàna ny commune. Dia mbola tsy sasatra izahay ato amin'ny fiadiana ny tanàna no manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hanome camion benina
hoentina mitaterana ny fako satria ny décharge municipal na ny toeram-panarehafako dia any amin'ny 4 kilometra miala ny tampitanàna aty tsy manana no enty manana amin'izany ny commune afa-tsy fitaovana misy eo ampelantanana dia ny borety a sy ny andady a izay tsy afaka anaovana an'izay hoe décharge municipal zay. Isan'ny zava-dehibe hiadiana amin'ny valanaretina ny fahadiovana. Eo ihany koa ny ezaka ataony isam-batan'olona amin'ny alalan'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana takiana. Ramatoa iray tompona ndraiky mpanjakana ao Ambositra no nisoloky chèque izay mitetina 12 miliara ariary ary mampiasa ny anaran'ny vadiny filoham-pirenena. Eny anivon'ny pôle anti-corruption ankehitriny ny raharaha andrasana ny valiny fitsarana. Iona saina. Tompona ndraiky mpanjakana iray eo anivon'ny distrika Ambositra ankehitriny no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana ary nampiakarina eto Antananarivo noho ny fampiasana ny anaran'ny vadiny filoha ankehitriny isolokiana taratasim-bola mitetina 12 miliara ariary. Raha nitatitra ny volana martsa lasa teo no nisy nangalatra tao Ambositra ny taratasim-bola na chèque na orinasa tsy miankina iray. Io chèque io izay efa nisy sonifa tsy mbola nisy sora-bola. Rehefa nahita izany ny tompon'ny orinasa dia nametraka ny fitoriana ary nampitsahatra ny compte mandra-pahitany marina. Teo anatrehan'izany, ilay olona nangalatra ny taratasim-bola indray no nametraka fitoriana tao amin'ny fitsarana ady madio tao Ambositra rehefa tsy afaka nampiasa ireo chèque teny ampelantanany. Nampanatsoana vokatra izany ilay tompon'ny orinasa ary noho ny antony tsy fantatra ity farany indray no nahiditra ponja. Ny toy nitsindry avy amin'ilay tompona ndraiky mpanjakana ny anomezana azy ny vola mitetina 12 miliara ariary ho takalon'ny fahafahana madiodio. Nampiasaina tamin'izany anarana olona ambony eto amin'ny firenena hatramin'ny vadiny filoha azahoana ilay vola. Antso sy tsindry izay voatahiry tao anatin'ny finday. Manoloana izany, nametraka fitoriana teny anivon'ny paky ny mpisolo vava ilay tompona orinasa sy ny vadiny filoha ka nampiakarina teto Antananarivo ny tompon'ny orinasa sy mpiasan'ny fonja miisa 2. Noho ny antony tsy fantatra, nolazaina fa nitsoaka ny fonja indray ireto farany. Fa ny zavatra tena mampiahiahy anay anatin'ny tarara ty dia misy fitoriana koa avy any Ambositra izay mampanambotra ny olona rovanay satria dia lazaina ny zareo fa mitsoaka ny fonja izay mbola amafisina etoana fa manana ordre de mission mazava tsara ny lehibe ny fonja tao Ambositra sy le mpandrarany fonja anankiray niaraka aminy eto ampelantananay ny dossier momba an'izany efa tonga tao amin'ny section de recherche criminelle ihany koa izy ireo mba hanao an'io fa mitopitoro anany zareo amampitory azy. Raha ny fomba fijery n'ity mpisolo vava ity, olona ambony maro no miray tendro azahoana io vola 12 miliara ariary amin'ny orinasa tsy miankina iray io ka mitady ny fomba rehetra ankehitriny. Noho ny tahotra, niafina ilay tompona orinasa miaraka amin'ireo mpiasan'ny fonja. Hetsankilany, mandeha androany any anivon'ny paky ny raharaha amin'ny fampiasana anaran'ny vadiny filoha amin'ity raharaha fisolokiana ity. Le tena fitoriako na tonga n'le fitoriana faharoa amin'ny fampiasana anaran'olona ambony mba hangalana n'ilay vola 60 miliara mahery. Zay zao no mandeha ny ampaka amin'izao tsika miteny zao. Ka eto aho dia mamerina ny Antsoavo amin'ireo olona rovako ireo. Ny mba hipoirany zareo manao Antsoavo amin'ireo mpandrarany fonja izay mitondra ny zareo eto, tsy mitondra makaiza ny tahotra. Andrasana araka izany ny didim-pitsarana avoakan'ny paky momba izay fampiasana anaran'olona ambony isolokiana izay. Eo ihany koa ny raharaha alatra taratasim-bola mitetina 12 miliara ariary miampy fivadiam-pitokisana. Lafim-baovao hafa kosa indray mandeha ny tsenan'ny Vizière raha ny fanazovan'ireo mpamokatra izay nanaovana fanadihadiana manomboka amin'ny 10,000 ariary no miakatra ny vidiny izy ireny. Ny alarana efso. Manodidina ny 10,000 isan'andro eo eo ny Vizière vokarin'ity fianakaviana iray ity raha ny fanazavan'ny raim-pianakaviana. Tsy maharaka ny tinady sy ny tolotra antony miisa 20 ireo mpiantoka maka entana ao aminy. Eo ihany koa ny fandraisana ny commande maro hafa. Ankoatran'ny ankohonany, mampiasa olona miisa 10 ihany koa izy ireo. Mandalo olona 5 vao mavita Vizière iray ary efa misy akora voatokana amin'izany. Ny akora fototra moa zany dia eo ny erlita. Eo ny erlita zany dia ny rhodoïde ny transparent io ny rhodoïde.
zay zany tena akora fototra dia manampy azy eo moa zany ny kofeha dia ny rivea dia rehefa misy personnalisation atao hoe misy orinasa manana ny logo sy ny anarany manokana dia mampiditra ny lambo zay manao imprimerie kely. Ny vidiny aloha zany raha personnalisena le izy dia eo amin'ny 7 arivo dia ny tsotsotra le tsotra indrindra 5 arivo fa ho an'ny zay zany ny atsinjarany fa ho an'ny pakamaro moa zany dia arak'izay fanarahana eo satria arakaraky le abetsaky le tadiavin'ny zareo zany ny fanarahana hoe zao no vidy ny fanarahana dia eo koa moa zany reo le olona mbola hivarotra dia tsy maintsy jerevana manokana akory zareo. Misy fenitra araina ny fanamboarana ny viziera raha ny fanazavana ity mpamokatra ity hatrany ka samy manana ny anjarany avokoa manomboka amin'ny zaza hatramin'ny lehibe. Ny norme moa zany ny amin'ny ankapobeny dia hoe fanakonana ny tava fanakonana aritava le izy tonga dia hoe takona ny tava hatreo amin'ny sofina zay zany no norme dia tokony hoe alezy tsara le olona manao an'le izy mahavita n'le asany andavanandro zay zany tena atao hoe norme kely narahana atao anatin'le izy. Tay anaky 5 zany nampiasainay ppm ho an'ny kely indrindra zana zaza mambolana mbola totrona ho an'ny ankizy pm ho an'ny ankizy salatsalany mm ho an'ny olon-dehibe gm dia ho an'ny olon-dehibe manana taille spéciale dia super gm. Azo diovina amin'ny alkôla na amin'ny ranon-tsavony ireo viziera rehefa avy ampiasaina ka tsara raha diovina matetika izany. Fitaovana entina miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus ny viziera ary efa maro ireo olona manjifa azy. Maresaka iraisam-pirenena miaramila iray avy amin'ny première RHP any Frantsa no maty vokatry ny fivandonana tamin'ny vondro tampoka mpampiorohoro tany Mali omaly. Teratany malagasy io miaramila maty io ary miaramila roa hafa naratra ihany koa fanadina. C'est par un communiqué. Miaramila avy amin'ny premier RHP nan régiment de hussards parachutistes de Tarban France no maty vokatry ny fifandonana tamin'ny vondro tafika mpanao asa fampiroroana tany Mali omaly. Teratany malagasy lehilahy ary nanatevin-darana ny avita ao anatin'ny opération Balkane tany Sahel nanomboka ny 14 Jolay lasa teo. Razafin-tsalama Tojoasina no anarany 7 taona ary tsy manambady aman-janaka. Tany amin'ny faritra Gosy 50 kilometatra andrefa ny tanàna ny Gao ao Mali avoany no nitrangano ny fifandonana. Fiara feno bomba no nandona avy hatrany ny fiara nisy ireo miaramila frantsay ka nitarika ny fipoahana raha nitatitra avy amin'ny etamazoro ny tafika frantsay. Angidimby Rousy drone Ruperaray no nahetsika hanampy azy ireo taorian'izay saingy mafy ny fahavoazana ka tsy tanany ny ainy. Miaramila roa hafa ihany koa no naratra mafy vokatry ny fifandonana. Tsy mbola voafaritra mazava ny mahakasika io vondro tafika nanafika azy ireo io hatreto saingy isan'ny fatra hitrangana fifandonana maro indrindra ny fanafihana ataondreo jihadista sy ny avy amin'ny État islamika ny fatra raha ny mpanazabana. Nitondra ny teny fankahirezany tamin'ny alasanty miaramila teo ampanatanterana ny andraiky ny ho an'ny Lafrantsa ity ny filoham-pirenena frantsay omaly. Nambarany nandridrany fahafatelo amby 7 ny tafika frantsay ny daosy ny fahafatesana hatramin'ny antombohan'ny opération Barkhane ny taona 2012 irazafin'ny tsalama Tojo azy. Depuis le début de l'opération Barkhane en 2013. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara torto.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G Patelma vous a présenté Ny vaovao.